Ny fiaraha-miento sy ny faresendatry ny sambatan'olona amin'ny alalana fambolena azo ary ny fikojakojana izany no antony ny fampandrosoana sy famerenana Madagasikara ho maitso. Ka mila ampahafantarina ny tsirairay ny mazava-dehibe sy ireo tombotsoa azo ao amin'izany. Ny velorano fahafolo, ny fitantanana maharitra ny arena voajanarintsika no mamaritra izany dia ny fambolena-kazo mivelatra sy ny fiadiana amin'ny fanembagna ny tontolo iainana. Ka ny kominy rurale Sajoavato, Anivorano Avaratra, Ankarongona ary ny Fokotany Madirobe ao anatin'ny distrikany Antsiranana faharoa no nisitraka ny fanabeazana momba ny fikojakojana ny tontolo iainana ny 5 hatramin'ny 9 septambra 2024 lasa igny tamin'ny alalan'ny fijerena filma sy ny fanontaniana maro samihafa. Samy nahatsapa ny mazava-dehibe ny fisehoan'io tontolo maitso io ny ponina tao amin'ny ireo kominy misa 3 ary ny Fokotany iray izay nisitraka ny fanabeazana momba ny fikojakojana ny tontolo iainana ny herinandro lasa igny. Ary nilaza ny talempatry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovenjafy fa manomboka tsy ahitana fahasimbagna ny ala aty amin'ny faritra Diana satria tsy nahazo fitoriana momba ny doro-tanety na ny fanapagna ala izay tato ato indrindra fa amin'ireo faritra efatra izay nisitraka ny fanabeazana tamin'igny herinandro igny. Noho ny famatorana ny fiaraha-miasa amin'ireo vondron'olona ifotony na ny VOI no antoky ny fisiany izany fahaizana mitantagna ny ala sy ny tontolo iainana izany. Zary simba zay amin'ny teny gasy. Misy ny fikambanana toy izay zedy na ny Forest for Future. Manoana ary manamezana kazo afaka ambolena anorenana indray ny atiala. Ity hetsika ity dia teo ambany fiahiany F4F ny GIZ ary ny Gesticide. Santatra Ambafarany ihany ity fa itoy agny amin'ny toerana hafa eto amin'ny faritra Diana izany tsy ho ela. Fagnaregnana ny tontolo iainana sy atiala fototra ny fampandrosoana.